Manatra ny arabandray tompoko lasa topoko vavy ary manasanao taka ny mahazatra anjoetra farany ity fampalalama avao ito fahita lavitra ma TV ity ny lanonana ny tanterahana teny amin'ny lapam-panjakana ny Avolona andraisana ireo maso ivovahiny anankiroa izay niona tamin'ny filohan'ny Repoblika Malagasy Andriamatoa Rajaonarimampianina eo ihany koa ny toyan'ny hetsika tanterahan'ny mpampianatra Fram izay hitakin'izy ireo ny andraisana azy ireo ho mpiasa mpanjakana ny sehatra toe-karena kosa indray dia ny fampafantarana misimisy kokoa makasika ilay hetsika sim izay anomboka ao amin'ny rahampitso ny tontolon'ny fampianarana kosa aloha no hetsika amin'ny santatra ny vaovao ny mpampianatra Fram maraka ny fanampafantarana dia iroso amin'ny hetsika tamin'ity andro androany ity hetsika izay ny antefa betsaka tamin'ny fionana tamin'ireo solombavim-bahoaka teny anivon'ny lampany anteny mera-pirenena teny tsy totosa nefa izany satria dia nisy ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ny mpitandro ny filaminana. Ny fandona ny mpampianatra Fram sy mpitandro filaminana androany teny Mahamasina. Nisy ny sakana izay napetraky ny teo anivon'ny Moraik teny Mahamasina mifanandrify amin'ny lycée teknika. Tsy tanteraka noho izany ny fikasan'ny mpampianatra Fram iona amin'ny solombavambahoaka. Zahay hitanareo tsara fa izay mpampianatra Fram tsy manakana ny lalana. Aiza moa lehibe ndresika taminay teo. Ne zany tsotra izay mpampianatra Fram hitanareo tsy manakana ny lalana. Ny solombavambahoaka ny Madagasikara. Dikan'izany andeha ho any amin'ny solombavambahoaka zay dia ndiresaka amin'ny solombavambahoaka fa tsy sanatriko re inona moa any anakananareo anay eto. Aiza moa lalana makany amin'ny solombavambahoaka? Aiza moa lalana makany amin'ny solombavambahoaka? Zay fotsiny ay moa lalana makany amin'ny solombavambahoaka. Mandeha iny dia midina itsy. Zay maja aiza ny lalana makany amin'ny solombavambahoaka zay fotsiny aloha fanontaniako. Zahay hitanareo tsara fa tsy nanelingelina ny fiarakodia, tsy nitabataba tamin'ny sofle ka maninona atao an'izany. Nanainga teo anoloan'ny ministera fanabeazam-pirenena ny dia mpampianatra Fram namakivaky ny lalana nosy nandalo manoloana ny kianjabe Mahamasina. Noho ny hetsika izay nambara mpitandro filaminana fa tsy nahazoana lalana tamin'ny préfecture de police dia voasakana izy ireo tsy hiakatra nakady lalana. Fihetsiketsena an-dalambe tsy misy fanomezan-dalana avy préfecture de police dia tsy azo ekena mihitsy na inona ny hevitra atao zay. Satria efa mihetsiketsika an-dalambe zareo zareo efa manomboka teritery lalana tsy azo ekena zany raha fa tsisy l'autorisation venir préfet de police dia tsy azo ekena zay ny amin'ny tany-tadalana. Sakanana tsy afaka akaiza io fa sakanana foana. Raha tena marina tokoa le tena le mitadika ty ho avy eo le député resaka amin'izao. Aleo avy eo ny député, aleo ny député ho avy eo afaka miresaka izy. Raha miteny hoe misy olo-tenany makany député dia mandeha izy. Fa ny fanelingelenana ny filaminana tsy azo ekena satria olona tsy mahazo autorisation. Rehefa nifanehatra tao anatin'ny ora iray teo amin'ny mpitandro filaminana dia nanapa-kevitra ny hijanona tsy hisisika noho indiny syndikan'ny mpampianatra Fram. Raha pitro zay dia efa ho avy tsy maintsy atao anay izay iona amin'ireo solombavambahoaka ireo izay menakavy fa tsy misy zany solotena zany satria ny antony io ihany mahatonga ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena io solotena io fa maninona moa raha ohatra ka baiko raha ohatra ka baiko avy eny amin'ny tompony andraikitry ny assemblée tokony resaka mazava tsara izy hoe tsy mandray any mpampianatra Fram tsy mandray vahoaka malagasy fa raha ohatra izy baiko avy eny amin'ny filoham-pirenena na premier ministre satria araka ny teon'ireo teo dia hoe baiko indreo io moa zany tsy fantatra hoe izy manome baiko fa zay moa fomba fiteny eto amin'ny firenena rehefa tsy hanome dia lazaina fa nahazo baiko nay tsotra baikonay koa mifo fieritreretanay hoe hianatra ny zana-bahoaka mila vahana faran'izay aingana ty zavatra teny iza moa ny angatahana lalana izahay motro olo-pirenena andeha ary amin'ny assemblée raha ohatra ka zareo any amin'ny iarantsika mafantatra nge fa zay efa ela ny resaka tamin'ireo assemblée ka raha ohatra ka zareo ny teny hoe tsy mandray anay dia zay efa tsy nandeha tany ary iarantsika mafantatra tsy misy olona vahoaka zany sakanina ndeha resaka amin'ny solombavambahoaka satria zahay ny fidy andreo
dikan'izany a tsy tokony sakisakana raha ho sakananao ohatran'izao tokony tsy nasinana ny fividianana ho an'ny solombavam-bahoaka izay mpampianatra Fram aloha tsy eritreritra andehanao an'izay satria zay tsy olona andeha nonga-mpanjakana tsy sanatria koa reny didina an-dalambe andeha nakorontana fa milamina ary ampanetretena ny andehananay any fa mahana ny olana zao vahoaka malagasy zao tokony préfet de police aza tokony manatona anay a hamahan'le olana misy amin'izao mpampianatra zao tsy maintsy mitovana ny tolonanay dia ho hitantsika eo dia vahoaka hitsara arak'izany dia tsy hitsahatra ny hetsiky ny mpampianatra Fram ao anatin'ny anefa fa hitoy ary mbola manamafy ny tokony isian'ny fihaonana amin'ny solombavam-bahoaka izy ireo. Marihana fa tsy nisy ny naratra tamin'ny fifandona amin'ny mpitandro filaminana sy ny mpampianatra Fram teny Mahamasina.